La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Tongava mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Nitomby ihany ny antotanisa amin'ny fiparitany valaretina coronavirus eto Madagasikara. Ankoatra ny fisian'ny tranga voamarina vaovao miisa 17 any Toamasina. Tranga voalohany no hita ihany koa any Mahajanga. Nampiantso ny masivo frantsay ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny Rambahiny. Manohitra ny vinavinan'ny fametrahan'ny fanjakana frantsay ny fananganana réserve naturelle nationale ao amin'ny Nosy Glorieuse. Fanohitohana ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara izany ary tsy fanajana ihany koa ny fifampiresana teo amin'ny firenena roa tota. Latsaka ny 10 minitra dia mahazo ny plan sy certificat de situation juridique ana Tsimondrano. Ireo tonga maka izany nivony sampana raha ny fananatany Anosy manomboka androany. Io maraina eo no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny guichet automatique de certificat de situation juridique et plan ho ana Tsimondrano. Tsy nisy ny etsika entina namariana ny andro iraisam-pirenena ny musée noho ny fisian'ny valinaretina coronavirus. Na izany aza nanao fampirantiana sary sy horonan-tsary ny muséan'ny sary pika Andohalo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ary farana rampitsiny ny feonamben'ny OMS iresana ny vahaolana mahakasika ny coronavirus. Nanambara ny filoha sinoa Xi Jinping fa afaka ho azon'ny rehetra ny vaksiny izay mety ho hitan'ny Chine. Ny andinindreo avy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika vaovao nitomby ihany ny antotanisa amin'ny fiparitany valinaretina coronavirus eto Madagasikara. Ankoatra ny fisian'ny tranga voamarina vaovao miisa 17 izay any Toamasina, tranga voalohany no hita tany Mahajanga. Michel Aranarjo. Tranga voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus miisa 12 indray no voalaza androany 12 Mey 2024. 17 amin'ireo no vokatry ny fitiliana natao tany Toamasina ary olona miisa 2 kosa no voamarina fa mitondra izany any Mahajanga. Tranga anankiray aloha voalohany nahitana ny tsimikaretina coronavirus zany tsy soritra retina any Mahajanga. Misy fanamariana nefa io ray olona any Mahajanga io tsy soritra retina izy tsisy ahinany aminy izy io dia olona mipetraka eto Antananarivo fa tsy mipetraka any Mahajanga fa piasan'ny ministeran'ny fitsarana izy io mamita iraka zany any Mahajanga nanomboka tamin'ny 12 ny volana Mey lasa teo. Manoloana ny ady ataon'i Madagasikara amin'ny fiparihan'ny valanaretina, ankoatra ny fiaraha-mientan'ny rehetra ilainy ihany koa ny fanohanana ireo olona mitondra izany mba tsy hisian'ny fanilikiliana raha ny fanazavana. Tsara koa ny manamarika iraina fa ity aretina Covid-19 avy amin'ilay tsimikaretina coronavirus ity dia tsy hoe aretina mamenatra na mamofady fa tahaka ny aretina rehetra ihany. Mety ho voan'io aretina io daholo ny olombelona rehetra satria efa fantatritsika fa aretina tany amin'ny biby moa dia nifindra taty amin'ny olombelona dia le fomba fifindrana zany avy amin'ny mpidi-drora mipetraka vatana amin'ilay olona mitondra ny tsimikaretina makany amin'ny olona tsy mbola mitondra ilay tsimikaretina zany na ankolaka hoe mipetraka eny amin'ny tanana ilay ny rora rehefa mikohaka sy ny sisa na amin'ny zavatra kasihana matetika moa zany dia mipetaka eny ny rora misy ilay tsimikaretina sanatria dikan'izay zany dia tsy mifidy saranga, tsy mifidy taona, tsy mifidy volon-koditra, tsy mifidy tsy misy hoe mizatavan'olona io tsimikaretina io kory noho izany dia aoka isika irahina, aoka isika ho tony Raha hatramin'ny androany miisa 223 ny tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara, 300 ireo olona manaraka fitsaboana ary miisa 30 ireo olona sitrana. Nampiantso ny masivo frantsay tamin'ny alalan'ny ministeran'ny Rambahiny fanjakana malagasy manohitra ny vinavinan'ny fametrahan'ny fanjakana frantsay réserve naturelle nationale ao amin'ny Nosy Glorieuse.
fanoitoena ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara izany fihetsika izany ary tsy fanajana ny fifampiresahana nisy teo amin'ny firenena rototo. Fanadia. Manda ary manohitra ny fanjakana frantsay mikasika ny vinavinan'izy ireo ametraka ny antsoina hoe réserve naturelle nationale ao amin'ny nosy glorieuse ny fanjakana malagasy. Miendrika jadona ary fanoitoenana ny fiandrianam-pirenen'ny malagasy amin'ireo nosy ireo izany araka ny fanambarana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny Tendrazanarivelo Oliva androany 20 ny volana May 2024. Nampiantsony maso ivony Frantsa eto Madagasikara ihany koa ny ministeran'ny raharaham-bahiny mikasika izany vinavina izany. Piazzo Andriamatoa Christophe Bouchard masovony Frantsa ny ministera raharaham-bahiny androany alatsinainy 20 May 2024. Mba ilazana aminy ny fahateran'ny fanjakana malagasy noho ny vinavinan'ny fanjakana frantsay hanangana ny antsoiny hoe réserve naturelle nationale ao amin'ny nosy glorieuse sy ny fanoeran'ny fanjakana malagasy izany amin'ny fomba henjitra indrindra. Toheriny ihany koa izay fihetsika hafa rehetra na mivantana na ankolaka mety hanohitohina ny fiandrianam-pirenenan'i Madagasikara amin'ireo nosy ireo. Miendrika jadona sy tsy fanajana ny fifampiresahana misy eo amin'ny fanjakana rotota izany. Mandika kitsirano ny fehi-kevitry ny fiaonam-be ny firenena mikambana larana fa 430 bara 170 sy ny larana fa 530 bara 320 ny fanjakana frantsay amin'ny fanatanterahana io vinavina io. Eo ihany koa ny tsy fanajana sy ny fanoerana ny fanambarana ny arahan'ny firenena rotota nanasonia teto Antananarivo renivohitra ny 20 ny volana Novambra 2024 lasa teo, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ty fehi-kevitra laharana fa 430 nankatoavina ny 12 Desambra 770 ity. Ny fionam-ben'ny firenena mikambana dia mangataka ny gouvernemanta frantsay hanomboka tsy misy atakandro ny fampiresahana amin'ny gouvernemanta malagasy mba hamerenana amin'ny Madagasikara ireo nosy izay nasitaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ity vinavina fanjakana frantsay ity dia mampiseho ny tsy fanajanan'ny Madagasikara sady manohitra ny fanambarana ny rano rotota nanasonia teto Antananarivo tao andafevaratra ny 20 Novambra 2024 izay mampirisika ny rotota hanohy ny fifanankalozan-kevitra araky ny tokony ho izy. Itsakilany tsy naneho hevitra mikasika izany fanambarana izany teo anivon'ny masoivoan'ny Frantsa. Ankoatr'izay, nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny fa tokony tanterahana kitsipo ary itoy ao anatin'ny fifanajana feno ny fampiraharahana eo amin'ny firenena roa tonta. Raha tsy ahivina, ny 17 ny volana Febroary lasa teo, nanamafisa ny filoham-pirenena frantsay ny fametrahana izany réserve naturelle izany ao amin'ny nosy glorieuse. Andrasana araka izany ny omety ny toy ny raharaha mikasika ireo nosy malagasy ireo. Anangana toeram-pitiliana sy orinasa famokarana fanafody eto Madagasikara ny fitondrana malagasy amafisitra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ary miampy ny faritra aloatra mangora ireo faritra telo teo aloha ireo no isan'ny songadana nandritra ny lahateny ny filoham-pirenena alina. Yonasa. Ho isan'ny tsangabato lehibe anamarena ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ny fananganana toeram-pitiliana sy orinasa famokarana fanafody eto an-toerana araka nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina alina. Ireo tetikasa ireo izay hotokanana mialohan'ny fa 20 Jona 2024. Isika dia vonina miara iasa amin'ny rehetra na eto an-toerana na ny any ivelany amin'ny fanarenana ny firenena. Saingy tsy baikiona na fikambanana na firenena isika amin'izay safiditsika na lalana hoentintsika ampandrosoana any Madagasikara. Ankehitriny isika dia nandray ny fanapahan-kevitra ny anokatra toeram-pitiliana na laboratoire manokana ho an'ny malagasy eto Madagasikara. Ary anangana ihany koa orinasa malagasy famokarana fanafody ihany koa isika. Ho apetratsika ary hotokanantsika izany tetikasa izany mialohan'ny fankalazana ny 20 taona ny niverenan'ny fahaleovantenantsika. Feno roa volana ny nidirana tao anatin'ny vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana. Araka ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana,
mitoy ny famehana ara-pahasalamana manerana ny nosy, mitoetra ireo fipetranapetraka ho an'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Matsiatrambony ary ampiarina ihany koa ireo fipetra ireo any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Izao tsangadravatra izao indrindra no natonga ny tenako hoetitra amin'ny tsy maintsy anarahana amin'ny fipetra rehetra mba tsy siny ny fifamezivezena avy any amin'ny faritra miditra maketo Antananarivo na avy eto Antananarivo makany amin'ny faritra izay misy an'ity valanaretina ity. Ary samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay avy, na io ny olom-boafidy, na ny olom-botendry, na ny vahoaka ray manontolo izay voakasika zany. Folo tamin'ireo 7 navoaka ny Institut Pasteur de Madagascar ihany no voamarina fa voan'ny coronavirus rehefa no amarinina. Manoloana izany, mampametra-panontaniana hoy ny filoham-pirenena ny aminy hoe nisy tsirambina ve sa finiavana anankirotana n'izay mbahoaka. Ankoatra izay, ampitomboana avy roe ny ezaka ary tokony hifanaraka amin'izay ihany koa ny fitandremana amin'ny isam-batan'olona amin'izao fidirana amin'ny vanim-potoana ny ririnina izao, izay manamora ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Nambaran'ny filoham-pirenena ihany koa fa hoentitra ny fampiarana ireo fipetra rehetra ary hosaziana ireo izay manao tandrivaka amin'izao vanim-potoana ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Mitaky ny fandefasana melony LFR 24 eny amin'ny antenimera-pirenena ireo solombavamboaka ao anatin'ny vondrona parlementaire républicaine. Takiny izy ireo ihany koa ny fifampizarana andraikitra eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Fanadina. Nanao fanambarana tamin'ity androany ity ireo solombavambahoaka ao anatin'ny GPR na ny vondrona parlementaire républicaine. Takin'izy ireo ny fandefasana mialoha eny anivon'ny antenimera-pirenena ny fandiniana sy ny fandaniana ny teti-bola-panjakanana sy mpanitsina 22. Dia mangataka zay ny fametrahana séparation des pouvoirs na ny fisaram-pahefana feno misy eo amin'ny exécutif na ny mpanatanteraka, législatif na ny mpanao lalàna, na ny pouvoir judiciaire na ny fahefana ara-pitsarana. Takinay solombavamboaka GPR ny plan de développement économique ho fagnamezana aigny ny firenena amin'izao crise mahazo antsika amin'izao. Eo amin'ny asany antenimera-pirenena kosa mba hialana amin'ny promulgation en voie d'ordonnance ny loi des finances farany teo igny dia ivinay ny atongavan'ny mialoha ny LFR ao amin'ny antenimera mba ho fagnajana ny tany demokrasia ny fisiany adevitra malalaka momba izay ihany koa. Takina député GPR nisy any mangarahara momba ny vola azo tamin'ny fagnampiana marobe momba ny coronavirus sy ny fitsinjarana azy. Tokony hojerena ihany koa ny fanampiana ireo orinasa tsy miankina amin'izao fahasahiranana izao ho iatran'ny GPR. Ohatra ka 20% ny taux d'imposition amin'ny revenu dia tokony hojereny fitondrana mpanatanteraka ny mba ampienana ny taux io ahafahan'le orinasa mba tsy dia androaka piasa satria zao fotoana fandavana etra ka zany ny takinay ny amoahany gouvernement an'io plan de relance économique io dia mifandraika amin'izay ny projet ny loi de finance rectificative. Tena takinay zay zavatra zay satria ry zareo ny mpanatanteraka. Mitaky ny hijerena ny vidintsoloka eto amin'ny tsena anatiny ihany koa ity vondrona parlementaire ity. Raha ny hevitra izy ireo, tokony hidina ny vidintsoloka eto Madagasikara satria efa nihidina hatramin'ny atsasany ny vidin'ny baril any ivelany. Latsaky ny 10 minitra dia azo ny plan sy ny certificat de situation juridique ho ana Tsimondrano eny anivon'ny sampatra raha ny fananantany anosy manomboka androany. Io maraina io no sokafana tamin'ny fomba officiel ny guichet automatique de certificat de situation juridique et plan ho ana Tsimondrano. Miantarandriana tahaka izao ny fomba fakana ny saritana ny plan sy ny certificat de situation juridique manomboka androany ho ana Tsimondrano rehefa tonga eto amin'ny sampandrairany fananantany anosy. Voalohany, misy ny fakana ny mombamombanao sy ny tany eto amin'ny toerana fandoavam-bola ny sarany asa angatanao. Vita izay dia maka ny samihafa nanao manokana ianao ahafana misitraka na ny saritany na ny taratasy fanamarinana ny fananantany na ihany koa izy roa. Aorian'izay dia maketo amin'ny milina distributeur automatique raha izay soratra toromarika eo, isan'izany ohatra ny fisafidianana ny teny ampiasaina, ny fandikana ny isa miafina azo teo aloha sy ny fanendrena ny taratasy ilaina, tsindrina ny alefa ary avy eo mivoaka avy hatrany ny taratasy nangatahana. Latsaky ny 10 minitra no azona ny taratasy ilaina araka io dingana aran'io.
tamin'ity androany ity no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny guichet automatique de certificat de situation juridique et plan ho ana Tsimondrano. Isan'ny tanjona ny ialana amin'ny fifamezivezena sy ny filaharana indrindra amin'izao fotoana lalovan'ny firenena izao. Tao anatin'ny politika napetraky ny fanjakana ny hoe atao ny fanatsarana fitantanana ny raharaham-panjakana indrindra ny dématérialisation. Hitantsika androany fa io ny dingana voalohany nataon'ny sapana raha fananatany sy ny fandrefesatany amin'ny tokony ananana ahafahan'ny mpanjifa mba tsy hisahirana tsony mifandraisana taratasy aty amin'ny fananatany sy ny fandrefesatany fa natomboka tamin'ity circonscription na sapana raha fananatany atao Tsimondrano ity no ny antony manokana dia ny hoe eto no mazava tsara daholo ny taratasy tany tsy misy amin'ireo ilay voalaza tamin'ny voalohany hoe fitorovotra. Isan'ny olana nisy hatramin'izay dia ny resaka kolikoly amin'ny fakana taratasy amin'ny raharaham-panjakana. Ny fametrahana fomba fiasa ohatr'izao dia manamora ny ho an'ny mpanjifa aloha ny fahazahoana azy fa indrindra mba tsy mila tsony ilay mahazatra antsika hoe matahotra hiditra birao-panjakana na tsy mahafantatra ny birao hidirana hakana an'ilay taratasy fa tonga dia eto zany azo raisina eto mivantana enao tenanao manokana dia fa tonga mandray ny taratasy rehetrarehetra izay ilainao indrindra momba faranatany ary mampiena ary irena ny ampienan'izay kolikoly zay efa ny solotsaina no mikirakira azy dia azo atao koa ny manara-maso an'ireo le olona mpivezivezy matetika aty amin'ny asany aty amin'ny birao-panjakana toy izao fantaritsika amin'ilay teny mahazatra hoe mpanera matoa izy tonga eto zany dia tsy maintsy manana antony ny atongavana taty ary fantatra izy ireo satria tsy mametraka kara-panondro rehefa anao fangatahana eto. Ny dingana manaraka moa dia fa misy caméra eo de surveillance manaraka an'ilay olona mivezivezy rehetrarehetra ihany koa aty amin'ny birao-panjakana. Taratasy hafa tsy tahaky ny teo aloha no ampiasaina amin'ity guichet automatique ity ialana amin'ny osika. Ankoatra io napetraka ihany koa ny ifantatra izay ahafahana mahazo antotom-baovao ilaina. Voalaza teo ny ifantatra io indray dia nivokarin'ny mpiara-miasa tato nandritra n'ity période de confinement ity ny tena marina satria rehefa nandinika izahay dia tokony io amin'izay ny fomba fiasa sy ny fomba fanao eo amin'ny famezivezena aty amin'ny asa-panjakana dia nasianan'io ifantatra io mba ahafahana mampilaza ary mampiantso mivantana ireo tompon-draharaha aty amin'ny ministera aty amin'ny sapan-draharaha fananatany tsy hivezivezena ety intsony fa azony atao no manontany ary voavaly izy isaky ny mifindra toerana ny dossieny na misy ilana azy dia fa azo alefa milohany aminy ny zavatra ilaina aminy voakasika an'izany ny birao sy tokony andehanany hoe birao zao ny hevitra zao no misy ny dossieny raha misy vola aloha dia voalaza ao anatiny eo. Etsy ankilany nanomboka androany no misokatra ny siasampandrairan'ny fananantany. Efa misokatra izay manomboka androany dia ny latsinainy sy talata aloha izara ireo instance izay taty amin'ny birao ho an'ny mpanjifa zany hoe hivoaka ny certificat de situation juridique sy ny plan. Manomboka amin'ny alarobia dia andray fangatahana vaovao izahay. Fantaritsika moa fa service minimum le izy ary ao anatina fotoana tapakandro ihany no miasa dia toy izao ny fandaminana. Voalohany 7 isan'andro aloha ny fangatahana fanamarinana fananatany dia mitovy amin'izay ny ao anan'ny fangatahana saritany. Zay no azo raisina dia momba ny fanatotosana ny famondrana sy ny fanoratana dia 20 isan'andro ihany aloha. Ho fanajana ny fepetranapetraky ny fitondram-panjakana ny fitsipika ara-pahasalamana no antony io fandaminana io raha ny fanazavana. Namafisin'ny ministra tompon'andraikitra androany tsy maintsy anarahana ny toromarika rehetra hisorohana fiparihan'ny valanaretina COVID-19. Mikasika ny boky rovitra kosa nambaran'ity farany fa efa tokony handalo amin'ny parlemanta ny volavolan-dalàna ahafahana mamany olana mikasika izany. Fanomboana ihany ho any Tsimondrano fa tanjona raha ny fanazavana ny ametrahana guichet automatique manerana ny nosy. Zay ny amin'iny fa maro no tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fatantanana tsy mazava tsikatra amin'izao
vanim-potoana amiana ara-pahasalamana izao hoy ny Transparency International. Isan'ny nazahoana fitarainana maro ny fitantanana ny drafitra ara-tsosialy toy ny vatsitsinjo sy ny tosika faneno izay napetraky ny fitondram-panjakana. Yves Richard. Mahazo vahana ny kolikoly ny fanararaotam-pahefana sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny endriny maro anatin'izao vanim-potoana manokana na ny amehana ara-pahasalamana diavy ny firenena izao. Isan'ny nahazoana fitarainana maro ny mahakasika ny drafitra ara-tsosialy napetraky ny fitondram-panjakana iahina ny mponina marefo anatin'ny fiatrehana ny Covid-19 hoy ny Transparency International. Tadidinareo ilay hoe tonga dia tokony hoe vola tao voalohany no menan'ilay olona zany. Dia misy izao mpitondra taxi nifampiresaka taminay nitantara izy hoe tsy vola noho ny zarena hozy izy tokony ilay hoe 100,000 ariary zany tamin'ny voalohany indrindra. Fa nanome vary 520 kilao zareo dia sardine anankidimy dia tsaramaso 10 kilao dia tavangina menaka anankiroa. Dia nisy ny fizarana fanondroana izy miena ilay zavatra lasa vary 10 kilao tavangina menaka iray sardine 2 tsaramaso 1 kilao raha tsy diso. Dia eo zany izay dia efa manontany tena hoe fangamo ilay izy tsy tokony ho zavatra mitovy ilay proportion zany hoe ilay fatra omenan'ilay olona indrona anome zany fa naninona no ohatr'izao ny namena tamin'ny voalohany dia ohatr'izao ny namena tamin'ny faharoa. Fanontaniana ohatran'izay fotsiny ilay izy dia mila valiny avy any amin'ny tompona andraikitra. Isan'ny mbola andrasan'ny Transparency International fanazavana ihany koa hatreto ny mahakasika ny fampiasana ny famatsim-bola azo ny firenena avy amin'ny mpiara-miombonantoka iraisan'ny pirenena hiatrehana ny Covid-19. L'accent qu'on aimerait mettre isan'ny teboka tianay ho tsindriana ihany koa ny hoe tsy ampy ny fangararana amin'ny fitantanana ny krizy indrindra ny lafiny ara-bola, ny sosialy sy ny maro hafa. Misy ny lamina napetraka, misy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena azon'ny fitondrana. Fantatray izany ary fantatray ny fitambaran'ireo vola. Ampiasaina amin'inona ireo vola voaray ary ahoana ny fandehana ny tsenam-barim-panjakana raha misy izany mandritra ny krizy. Takina trany araka izany ny siny mangarahara sy ny tambenina andraikitra anatin'izao amena ara-pahasalamana izao. Niara-ny asa anatin'izay ny Transparency International sy ny firenena Suisse ka androany no navoaka ny boky mirakitra ny tsara ho fantatra na ny torohay ho an'olom-pirenena ampahafantarina ny endrika tsy fanarahan-dalàna mety hitranga anatin'ny vanim-potoana manokana toy izao. On a pu produire quelques dizaines de 64 manodidina ny 4,4 no hotsinjarainay anatin'ireo faritra efatra voakasika ny vantan'ny coronavirus. Mazava fa ny fanjakana fohibe no tokony roso hatrany anatin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana toy izao. Tokony hitombo manaraka ny fihiboana sy ny fipetra samy hafa raisin'ny fitondrana araka izany ny fanaovana tatitra isian'ny mangarahara. Taorian'ny fampahafantarana ny boky mirakitra ny torolalana ho an'ny olom-pirenena. Ndroso tamin'ny fizarana ny boky ho an'ny olom-pirenena tsy hakanavaka avy hatrany ny Transparency International sy ny masovo Suisse androany. Niteraka saforivory teny amin'ny tambazotra serasera io maraina io ilay olon-tsotra iray izay sempotra teo amin'ny fivarotam-panafody iray teo Akazomanga. Nijery fotony izany marary ny ekipa ny brigade d'intervention spéciale ka toy izao ary ny fanazavana izay nentin'izy ireo arahoary. Hitanay moa zany andritra ny intervention izay nataonay fa tena hoe vonjena natao satria ilay marary sempotra be. Dia izay nahatonga anay tsy nisalasala avy hatrany vao nahita an'ilay marary sempotra be dia tonga dia nampiakatra an'ilay marary tao anaty tomobile. Dia izay zany no nahatonga ny acte hoe tsy maintsy natao ny vonjena dia nitondra an'ilay marary tany amin'ny hôpital Befelatana. Rehefa natao ny fanadiadiana rehetrarehetra dia fantatra moa zany fa olona efa taizana aretina tension ilay olona ary nisy fotoana tapaka zany nanao rupture-na traitement. Dia izay ny tena hoe antony zany nahatonga anazy nisy an'ilay fahasemporana be. Dia ilay marary zany marena hatreto fa any amin'ny hôpitaly ao amin'ny urgence niditra ilay olona ao amin'ny atio Befelatana. Nahitana fiovana ny fandaharam-potoana ny mpitsabo eny anivon'ny toeram-pitsaboana maro indrindra ny tsy miankina.
nisy ireo misokatra ny tapany maraina maro kosa ny manidy ny toeram-pitsaboana noho ny fatahorana ny valinaretina Covid-19. Yves Richard. Niovana naraka ny lamina napetraky ny fitondram-panjakana anatin'ny vanim-potoana manokana diavin'ny firenena. Ny fandaram-potoana mpitsabo eny anivon'ny toeram-pitsaboana, indrindra ny tsy miankina. Ankoatra ireo nisafidy ny sokatra ny tapany maraina fotsiny ihany. Maro ny nanakatona ny toeram-pitsaboana noho ny tahotra amin'ny valinaretina Covid-19. Misedra olana manoloana ireo marary mila fitsaboana. Nahirana mihitsy satria ny dokotera koa amin'izao mety hoe sahirana tsy haiko hoe inona fa tsy izany akaikiny aloha izao dia tsy mahita dokotera any izay fa tonga aty izay aty am-pasapito vao mahita dokotera. Any Ambatobe izay mipetraka. Nefa amin'ny filaharana koa aty gitraka be satria le dokotera mbola taraiky any amin'ilay hôpitaly dia tsy maintsy lahatra izay tamin'ny enina ny tonga taty. Izao vao afaka efa amin'ny 12 izao. Ny taksi be nefa manahirana koa amin'izao. Tony any Ambatobe izay be voka tsy afaka ny andeha tongotra amin'ny lalana lavitra be iny. Nazava ny afatry ny lavitra ny mpitsabo androany mahakasika izay toe-javatra iray. Mila misitraka fahasalamana sy fitsaboana araka ny tokony ho izy ny vahoaka ka manana andraikitra goavana ary tsy afa-miala amin'izay mpitsabo na izany ny eny anivon'ny toeram-pitsaboana tsy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana. Tsy voatery ho Covid-19 ihany koa no hanantonany marary mpitsabo hoy ny fanazavana. Tsy voatery ho corona daholo ny aretina na ny olona tonga amin'ny toeram-pitsaboana ka izay izany no afatra hoe raisina daholo izay marary rehetra tonga tsisy hakanavaka. Oka re tsisy ravitanana fa samy tompona ndraiky satsika rehetra ny anatrihan'io aretina io zany. Samy manana ny anjaikiny tokoa satria samy hafa be ny fomba fiasa zany na any amin'ny hôpitaly na any fanjakana na ty any tsy miankina fa samy mandray andro marary daholo. Ny fanamafisana ny fepetra hisoroana ny mety ho fianaky ny Covid-19 no tokony hamafisan'ny mpitsabo anatin'izao firongatry ny valinaretina izao. Ankoatra ny fanarahana ny fepetra toy ny fampanaovana ary vava ny marary, ny fanajana ny elanelana amin'ny filaharana sy ny maro hafa. Misy ny laharana 3,700 azo antsoina avy hatrany raha misy tranga mampy ahia. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay aty antsika mahakasika ny sehatry ny fanondranana entana. Eo ihany koa mahakasika ny andro iraisam-pirenena ny musée. Rehefa avy. Ahitra maitso, tany manan-karena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny Socolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Socolé, ny tsiro tena izy. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Month, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoile 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Chips indray ary, salto chips vovô tsiro fromage, sady mijery télé. Chips ihany koa salto chips silisy, salto chips oignon. Salto, craquez la vie à pleines dents. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Manoloana ny fiparitany ny valinaretina coronavirus misedra olana goavana ireo orinasa tsy miankina misehatra amin'ny fanondranana entana. Tsy misy ny tinady fa tiantoka ho an'ny orinasa izany. Michela Renardo.
Misedra olana ny tontolon'ny fandrarana maneran-tany, isan'izany eto Madagasikara indrindra ireo mandrara amin'ny sehatra tsy miankina. Ho an'ny GEFP na ny Groupement des entreprises franches et partenaires, nanomboka ny volana janoary raha ny teo amin'ny sehatry ny famokarana lamba manodidina ny $2.7 tapitrisa ny vola very. Ity sehatra ity izay mampiasa piasa manodidina ny 5,000 hetsy. Sy forisanjato ny fandrarana nataon'ny sehatry ny famokarana lamba no makany Europa, ny ambiny any États-Unis ary Afrika Atsimo. Dia ozy nareo inona ny fiatrakan'izay dia miantona daholo zany aloha zao ny varotra. Tsy afaka manondrona satria izay mihiboka izay dia ny entrepôt ohatra dia mihiboka dia ny entreprise tsy miasa ihany koa. Dia ny vokatr' izany zany dia sahirana ny orinasa rehetra misehatra amin'ireo tsenareo amin'ny fitakiana vola ohatra, satria nisy ihany ny entana mety tonga tany talohan'ny fiboana fa tsy alohan'ny olona vola, ny olona tsy miasa aloha zao. Mbola feno magazay, mbola feno entrepôt. Dikan'izay zany no fiatraikany koa atsoatsy dia hiena koa ny commande satria ny any ary mbola tsy lany. Ny fiatraikan'ny vatana zany aloha zao dia voadona ny tinady na ny demande ozy tsika, tsy mividy ny olona, tsy mandoha vola ny olona. Dia ina ny fiatraikany atao amintsika? Maro dia maro zany ny entreprise, tsy miteniteny ny olona fa ny sehatra ao anatin'ny manara-penitra na ny secteur formel moa zany zao tsy dia resahan'ny loatra eto toerany fa dia anisan'ny tena voadona mafy mihitsy. Ankoatra ny sehatry ny famokarana lamba voasokajy ao anatin'ny GEFP izay, ahitana orinasa miisa 900 ihany koa ny sehatry ny antika na ny nouvelle technologie de l'information et de la communication, ny asa amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra. Ny orinasa manara-penitra na le ataontsika ao misehatra formel no mandohetra mampiodina ny fanjakana amin'izao. Dia iny zany iraisana feo amin'ny industrie eto Madagasikara, iraisana feo amin'izay hoe mila toanana ny orinasa mba farafaratsy ny ahafahany mandonoka raha mampiasa. Ny vali ny azo hatreto dia hoe ahemotra ny fandoavana ny entranareo. Miemotra ny entra fa tsy aloha, mbola trosa zany fa tsy zay koa no mampisy an'ilay trésorerie, le vola mikorianao anatin'ny kesy ahafahana mandony iny izy, ny karamany tsirairay, fa dia tena nisy antsovontsy hoanina amin'izay satria dia ahina ny ivadian'ity crise ara-pahasalamana no crise ara-tsosialy satria raha ny zone franche fotsiny eto Madagasikara no mpampiasa olona betsaka indrindra. Na tiana na tsy tiana raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny tontolo ara-barotra ny coronavirus, izany hoe misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny fanondranana. Ilaina ny fametrahana paikady entina manarina ireo sehatra tsy miankina izay mamaritra ny ampahany betsaka amin'ny fampidiram-bola ny fanjakana. Rehefa manondrana entana antsika zany dia voalohany indrindra aloha mampiditra vola ho an'ny fiainantsika. Zany hoe ahafahantsika mahazo vola zany dia mandoa karama. Ny faharoa, rehefa tena mahatsara be ny exportation dia mahatonga ny volanao lasa matanjaka satria lasa mampiditra devise ianao zany dia rehefa betsaka ny devise miditra dia miakatra ny sandam-bolanao zany. Zay zany mahatena hoe misy lanjany be ny resaka exportation io. Fa indrindrandrindra koa ny eto Madagasikara amin'ny resaka textile mampiasa olona be mihitsy ny secteur textile izay ny ankamaroany manao exportation daholo. Dia raha vao tsy mandeha tsara zany ireo secteur textile ireo dia lasa be da be ny olona tsy hanasa. Ka izay indrindra ny tena hoe tena mila jerena akaiky mihitsy ny hoe ahoana ny ahafahana manatsara ny exportation eto Madagasikara, na hoe na tsy vita manatsara miaro an'ilay exportation zany mba tsy ho potika le crise économique. Izy aloha sûr fa hoe isy problème tsy afaka satria eran-tany mihitsy le crise, fa mba hoe raha ohatra ny fanjakana na ny bailleur de fonds na ny tsy fantatro zay olona afaka hoe manome vola zany raha afaka au moins
misubventionne an'ireo entreprise reo mba hoe mba le mpiasa zany a tsy very asa na hoe na tsy miasa ry izy mahazo karama ihany satria tena ho be dehibe mihitsy ny sahirana raha vao ny amin'ny exportation misy problème. Hatreto aloha tsy mbola mifandanja ny varotra iraisam pirenena eto Madagasikara raha ny antotanisa 1,7 miliara ariary izay ny volana midiry ny fanondranana entana tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha nitatitra nivoaka ny fiandohan'ny taona 2022. Tsy nisy ny hetsika entina anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny musée noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Na izany aza nanao fampirantiana sary sy horonan-tsary ny musée-ny sary pika Andohalo tamin'ity androany ity. Tinara tsy mandresy. Mozea ho an'ny fitoviana, maro lafy, mampiombona. Io no lohahevitra entina hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mozea ho an'ity taona 2022 ity. Ho an'ny Madagasikara manokana, tsy nisy ny hetsika goavana amorim-bahoaka entina hankalazana izany taky ny isan-taona noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Ny sokatra ho an'ny rehetra kosa ny mozea-ny sary pika Andohalo androany, nisy ny fampirantiana sary maro samihafa, nisy ihany koa ny fandefasana horonan-tsary mirakitra tantara ho fanamariana izany andro iraisam-pirenena izany. Maimaimpoana ny fitsidihana androany. Tao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus no nanatanterahana ny hetsika. Io zany fa tena izy tokony misy hetsika izay toy ny fanao isan-taona izay karakaraina ny COM Madagasikara miaraka ny ministerin'ny kolotsaina sy ny vakoka. Fa tamin'ity zany no ny antony fahamehana ara-pahasalamana dia tsy misy izany hetsika izany tamin'ny tontolo ity. Fa kosa ny musée de la photo mba nanampiana ny hoandro zany dia sokatra maimaimpoana ho an'ny taolobe. Ny fiarovana ara-pahasalamana zany dia voatoromafika izay nomeny fanjakana ho fiarovana ny fahasalamana taolobe. Ao ho fanadrivana tanana sy tongotra alohan'ny hiditra atao musée de la photo sy ny fanajana ny lamelana iray metatra. Fa ankoatr'izay dia ataontsika hoe mizany musée de la photo mba tsy ampiditra olona be loatra ao anaty salle de projection zany izay dia anisany fepetra goavana ampiasainay zany. Mbola latsapaka ao anatin'ny malagasy ny fitiavana ny sary. Arivo isam-bolana ireo olona tonga mitsidika ny mozea-ny sary pika talohan'ny nisian'ny valanaretina coronavirus. Androany kosa, vatany vao nandray ny fisokafana ity mozea ity ny olona dia tonga teny toerana. Ao ireo nitondra ny zanaka aman-jafiny, ao ihany koa ireo tanora tonga nitsidika ity toerana ity niaraka tamin'ny tapaka sy namana. Mahafinaritra aloha hatreto ny vokatra azon'ny musée de la photo nandritran'izay fotoana nisian'izay satria dia eo amin'ny 1000 eo ny mpitsidika ny musée isambolana. Ao anatin'izay akoatr'izay dia 70% isan-jato dia teratany malagasy avokoa. Ary ny 50% isan-jato dia tanora latsaky ny 20 taona izany hoe liana dia liana amin'ilay vakoka an-tsary zany ny tanora sy ny malagasy. Mbola maro anefa ireo malagasy no tsy mbola manome lanja ny tontolon'ny fanangonana sy ny fitahirizana ka tsy manao zava-dehibe ny fisian'ny mozea. Sehatra iray mampiroborobo fatratra ny toe-karena sy ny fizahantany anefa ny fananana mozea ho an'ireo firenena matanjaka tsara ataony Madagasikara fitaratra. Lafim-baovao hafa kosa indray narodana ny trano namboarin'ny Lamasiny namany hitazomana ireo teratany vahiny Alainankeriny tetsy Ambomahitsy. Ankoatra ny matoerana fampiasaina jola azy, tsy misy taratasy fahazahon-dalana anorina ary mbola manana raharaha eny amin'ny fitsarana ny tany. Gaëtan Andriatsilava. Narodana ilay trano namboarin'ny Lamasiny namany hiazonana ireo teratany vahiny nalainankeriny tetsy Manakasina Ambomahitsy. Ity trano ity zany tamin'ny volana Desambra dia mbola tsy vita fa mbola trano kely ny teto dia noho nahazo ny vola izy zany tamin'ny volana Desambra dia nakarina le trano dia nahoatr'izao ny fivany. Dia raha tsy tamy teny zany tomobila zany miala avany tonga le teratany vahiny izay miazana dia mitsofoka eny tomobila. Atao anakavanana
dia rahantsika mahita zany fa ato zany ny toerana fametranan'ireo karana ireo dia ato ny toerana fivoahana zay eo ampiasan'ireo olona zany zay voatazona madika ny fotoana maharitra tsaromariana faletrana zany dia tsy misy na fidiran'ny rivotra na hazavana fa dia maizina tanteraka ohatran'ireny any an-trano maizina reny izy io zany mba ahafahana tsy ahitan'olona an'izay zavatra rehetra miseho ato anatiny. Ankoatra ny mahatoerana fampiasan'ny jiolahy azy, tsy manana taratasy fahazon-dalana manorina ny trano ary mbola misy raharaha eny amin'ny fitsarana ny tany. Antony tsy maintsy nandrotana anazy. Io le trano nanafianana an'le karana dia taitra be satria tranon'le zanako le izy. Ka noho izany dia tsorona aminareo fa mahafaly ahy mihitsiny izao nandravana an'le izy zao satria mitahiry ny asan-jolahy. Zany dia efa netro be ny tany zany ka noho izany tsara ny lahan'io zavatra io. Efa vita le izy vao fantatra hoe mifahoana ty trano tikatra fa maninona ny natao an'ity. Zay zany tsy nanan-keritreritra mihitsy ny hoe trano hoe hipetrahana angamba raha trano hipetrahana le izy terikely hoe ahoana mahatery an'ity fa inona ny antony. Dia zay moa tsy nahazo valy teny mihitsy tamin'izay fotoana izay. Mitaky ny jerena manokana ny momba azy ireo ny mpitatitra olona izay mampitony renivohitra sy ireo faritra hafa izay miasa ao amin'ny gare routière Maki. Miamitombo ny fahasahiranana noho ny tsy fahafahana miasa hoy izy ireo. Kaiton Andriatsilavo. Kooperativa mihoatra ny 100 ny miasa eto amin'ny gare routière Maki izay mampitohy Antananarivo renivohitra sy ny faritra hafa toa ny Mahajanga, Ambanja, Diego, Toamasina, Tirony Mandidy sy ny maro hafa. Androany naneho fitarainana amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo manoloana ny fahoriana mianjady vokatry ny tsy fahafahana miasa. Ro volana mahery zao mamelim-bady aman-janaka zay ireo, mandoa fatrano zay ireo, mampiana-janaka zay ireo. Dia zay zany mba iangavianay amin'ny mpitondra ahoanao Andriamatoa Président Adjaina mba jereo zay mpitatitra amin'ny zotra nasional, zay mpisehatra atao anatin'ny fitaterana amin'ny mampitohy ny faritany, mba jereo fa tena mijaly anie zay tena efa maharary zahay satria nanoanina raha zao efa tsy misy tsony. Misambotra zay ny olona mpisambotra anay koa tsy misy satria fatany hoe sofera tsy miasa aveo ampisamborona, ino ny andoavana amin'ny volany. Ka mbizay zany mba manetany mba jereo zahay. Efa nisy fifanampiana nataon'ny filoha-tsaina isorana aminazy zany. Eny mba tsy hiteny aho hoe fozahorana makrela reo rehefa nahazo daholo reo fa mivalerana sofera mba ho izay tsy manana knaps. Nefa zay mamelim-bady aman-janaka ary raha mandoa ko lazinana andavana azy zay maka vola amin'ny banky tsy voalola izy raha tapiky ny asa kely eo ary zay araroatra amin'izay ny patanty ny assurance physique zay tsy manana anaovana zay nefany zay olona mihinan-kanina. Azo atao ihany koa ny fangatana ireto mpitatitra ireto no mampitohy ny zotra amin'ny faritra hafa saingy amafisina ny fanaraha-maso ny fivezivezena. Gare routière angamba tena tsara dia tsara ny antsika eto. Tokony zay olona miditra zany dia tokony voaverifie daholo, tokony asiana dokotera eo dia sokafana ty zotra ty. Dia zay miditra rehetra tiany mpandeha dia testena dia mandeha io. Fa lasa gadraina fotsiny atsy izy anay sady tsy mahazo fanampiana tsy mahazo inina amin'ny fanjakana. Nefa ny anay tsy miasa, tsy misy fanampiana, nefa ny gare routière idina. Nefa tokony voaverifie dokotera misy be dia be eto amintsika. Zay mpandeha rehetra tokony verifienao eny an-dalana mbola misy fijerena dia tokony ho hita eo ampidirana daholo zany le olona rehetra dia tokony avela isokatra le asan'ny nasional. Mangataka amin'ny ministera tompona andraikitra ireto mpitatitra ireto hijery akaiky ny hanampiana azy ireo tahaka ny mpitatitra hafa eto an-drenivohitra. Tsy ny mpitatitra ihany, very asa noho ny tsy fahafahana mivezivezy ihany koa ireo mpibata entana, ireo mpiasa eo anivon'ny branche coopérative, ny tompon'ny fiara, hatramin'ireo mpampiakatra sy mpampidina entana. Izy ireo izay manamafy fa ivondrona namafy ny fitakiana ny alarobia ho avy izao. Isan'ireo faritra manomana toerana andraisana ireo marary ny coronavirus ihany koa ny ao Ambovibe Androy na dia mbola tsy nahitana izany aza any toerana amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ankoatr'izay ny fanolorana fanampiana ho an'ny CCO Androy avy amin'ny action contre la faim. Kaiton Andriatsilavo. No avaozina ny ivelan'ny sy anatiny amin'ity toerana izay nomanina andraisana ny marary ny coronavirus eto Ambovibe Androy ity. Mahazaka marary misa 10 ity site de confinement omanina ity. Raha toka misy ny trangana retina ao an-toerana. Nisy ihany koa fanamboarana toeram-pidiovana ivelan'ny trano. Ity zany misy liady ny marary zany.
mety ve raha ohatry sy asianareo bâtiment ty après zany tokony fanandrisan'ity zany. Ankoatra ireo nanolotra fitaovana hoentina miady sy miatrika ny coronavirus any amin'ny faritra Androy, ny ACF na ny Action contre la faim miasa any Androy. Amin'ny kafaliana ihany koa no androranay avy ao amin'ny Action contre la faim sy ny ASOS ireto entana izay entina hiarovana amin'ny fifindran'ny tsiokaretina Covid-19 ireto. Izy ireto moa zany dia natolotra aty amin'ny centre opérationnel izay miady sy manentana ary miaro ny vahoaka amin'ity hoe ady amin'ity tsiokaretina ny Covid-19 ity. Fanampin'ireo nanolotra fitaovam-pidiovana sy kojakoja madinika ilaina amin'ny fiarovana amin'izao coronavirus izao ihany koa izy ireo, fitaovana izay natolotra teo anivon'ny CO Covid-19 ao an-toerany. Raha toa ka efa miasa avokoa ireo taxifone amin'izao fotoana izao, efa misy fepetra fiarovana izay niraisin'izy ireo. Samy manana ny fomba fiarovana ny olona ny rehetra raha ny fanadadiana natao tamin'ity androany ity. Nialarana efo. Nandray fepetra manokana ireo mpanao taxifone amin'ny fanadiovana ny fitaovana ampiasain'izy ireo ho fiarovana ny tenany sy ny manodidina. Samy manana ny fomba fiarovany avokoa ireo olona izay nanaovana fanadihadiana androany. Fiarovana amin'ny tsy fiparitahan'ilay valanaretina coronavirus, toy ity vehivavy iray ity, nizara ny fiarovany manokana ny tenany. Sana ihany dia izaho ihany no manao azy. Aloraka azy dia mamery vola fotsiny dia izay manolotra ny vola zany no mifandraisanay. Izay ny fanaovako anazy. Selako somary mifidy olona hoe raha olona ety an-tanàna dia manao satria fantao hoe olona eto an-tanàna tsy dia makaiza. Rehefa olona tsy ohatra hoe sendra mandalo dia tsy misy oso izy. Nilaza ihany koa ity renim-pianakaviana ity fa tsy maintsy miverina miasa ny tenany ka manamafy ny fepetra fiarovana hiarovany ny zanany. Ino matetika taoko moa zany anahy satria izahay tsy mbola nahazo an'ilay zavatra nizarainy any rasively iny ilay fanafodiana dia atanay taoko alcool nanaovana an'ilay izy mba sy hiarovana an'ilay coronavirus tsy ho avy. Tonga any an-trano isaky ny amiray any no mitapy an'ilay izy fa sy ameko anazy ilay telefona. Fa ilay olona miasa ihany no nomena telefona. Raha tsy aivona, mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora ny coronavirus. Entanina hatrany araka izany ireo olona rehetra hanaja ny fepetra izay efa napetraka ka hanadio matetika ireny fitaovana mifamezivezy ireny. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ary fanana rapitso ny fionamben'ny OMS iresana ny vahaolana mahakasika ny Covid-19. Nambaran'ny Filosino Xi Jinping fa afaka ho azo ny rehetra ny vaksiny izay mety ho hitan'ny Chine. Fanadina. Raha toa ka miamitombo hatrany ny matin'ny coronavirus amin'ny firenena maro, voalohany hatramin'ny nisin'ity valanaretina manery an-tany ity no nanantontosa fionambe iresana mikasika ny vahaolana manoloana ny Covid-19 ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Nanomboka androany io ary farana rampitso. Amin'izao fotoana izao maro ny firenena tsy mitovy hevitra mikasika ny Covid-19 sy ny fiatrehana azy. Isan'izany ohatra i États-Unis sy Chine. Menjandroa ny tady amin'ny rotonta no tsikerain'ny États-Unis Chine manoloana ny fiatrehan'ity krizy ara-pahasalamana ity ary no tsikerainy tahak'izay ihany koa ny OMS fa hoe niaro ny gouvernemanta sinoa. Namafisy ny OMS nandritra ny fionambe androany faharam-potoana ny fepetra rehetra andraisin'izy ireo tahaka ny fanambarana ny fahamiana ara-pahasalamana saingy manohitra izany États-Unis. Etsy ankilany, mikasika ny resabe momba ny fanjifana fanafody sy ny maro hafa. Nanamafy androany ny Filosino Xi Jinping fa afaka hositrany rehetra ny vaksiny izay mety ho hitan'ny Chine. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara tao.
tongava mitsidika batimax sao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.